Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny Logité. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI manolotra ho anao ny Logité. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Ioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel manolotra ho anao ny Logité. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 10 centilitatra. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant Logité. Afetrao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Ankafizan fotoana rehetra. Enao lay? Yes, Ayane. Miss Coco, le plaisir Coco, intensément bon. Alors ohatran'ny Logité miaraka amin'ny vokatra spécial. Tsy manam-paharoa ny produit spécial. Total, l'énergie au cœur de l'actualité, vous présente Logité. Total Quartz améliore la protection de votre moteur contre l'usure mécanique pour un moteur plus jeune, plus longtemps. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Misy fatelo ny volana May taona 2024 amin'ny fitora sasany izao fotoana fanarahanao ny Logité eto amin'ny Jumine miaraba tompoko ireto no tembo-baovao tolotra ho anareo. Ny toy androany ny famoahan'ireo solombavambahoaka ny fanovana ireo mpiasam-panjakana. Nisy tamin'ireo mpianatry ny lycée teto Andrenivohitra no voaterina averina nody androany maraina antony nandraisan'izay fepetra izay ny fiahinany an'ireo mpianatra. Andalam-piariny Madagasikara ankehitriny miezaka mampiroborobo ny asany ny sehatra tsy miankina na dia eo aza ny toetra rahapireneny. Nametrahana famerina hafainganam-pandeha eny amin'ny rokady. Nesorina io tolakandro ilay vato iray atahorana iotsaka teny amin'ny fokotany tsy mialonjafy. Any ivelany olona mandidina ny zato no namony ainy vokatry ny tafiotrana fasika ny Ceuta ny Inde. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soto anatin'ny Logité amin'izao alina izao. Logité izay anloranao ireny vaovao ireny miaraka amin'ny tapany faharoa iarahako amin'ny Gottlieb Auriny Actu fa zao loatsika anaraka ireo vaovao nisongadina. Ny toy androany ny famoahan'ireo solombavambahoaka ny fanovana ireo mpiasam-panjakana teto Andrenivohitra. Ankoatra ny birao, misy ny sambadraran'ny orinasa JIRAMA nanidiny ministera teny Antaninarenina sy ny manodidina ihany koa ireo mpanao fihetsiketsehana na izany aza nisy tamin'ireo mpiasa no tsikaritra fa nisafidiny ijana tao amin'ny birao ihany. Saika notetezin'ireo mpanao fihetsiketsehana androany ny birao misy ny sampandraran'ny orinasa JIRAMA toy ny teny Ambohijatovo-Avaratra sy Ambatonakanga. Isan'ny voakasika izany ihany koa ity ivitoerana ity izay misahana manokana ny fitantanana ny famokarana sy fitsinjarana ny herinaratra eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Izany tsy midika hoe tsy miombon-kevitra aminareo fa izay na hoe mandala ny fanasanareo tahaka ny fanataonay hatramin'izay zany na inona grevy mandeha na inona zavatra mitranga eo dia mijery tsy tokony tapahana. Na ho tapaka amin'ny jiro sy rano tsy maninona aloha fa rehefa avy eo hitantsika eo fa leo fa andao alohantsika hidina ny tranontsika. Mbola nitoy ihany koa androany ny famoahana ireo mpiasan'ny ministera isan-tsokajiny ka isan'ny nijanonana ihany koa ny teto amin'ny ministeran'ny positra sy ny fifandraisan-davitra. Saingy nisy tamin'ireo mpiasa no tazana ny safidy ny janona tao amin'ny birao misy azy. Tsy isan'ny faritra nale kosa nefa taorian'izay ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola teto Antaninarenina. Midina zany ny fiara dia manaraka daontsika rehetra. Ia.
Tonga izahay dia miantso anareo malakilaky voaka anatevin-darana zany tolona zany raha resy lahatra ianareo nefa na tsy resy lahatra ary ianareo tolo-bahoaka ty dia aza manohitra ny rivotra mitsoka 20 raika amby 20 sivy amby folo 7 amby folo 7 amby folo 9 amby folo. Nizotrana moa izay nantsavoly indray ny lalan'ireo mpanao fihetsiketsehana amoaka ny mpiasa ao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana. Nao iaraka aminay ianareo satria fankatefa resy lahatra zafan'ny atao aminay dia tsy fehezana mampiasa zany fa afaka libre mampiasa dia afaka manoza safidiny zareo fa misaotra ihany aloha amin'ilay fampatsiahivana hoe tokony hojerena ny ty resaka ady amin'ny kolikoly dia indrindrandrindra koa dia amin'ny resaka trafika izay tena mariny miady amin'izany tokoa ny ministera amin'izao fotoana fa dia mankisitraka mankatelina toa. Toerana manaraka nalehan'ireo mpanao fihetsiketsehana avy eo ny teto amin'ny inspection de travail izay efa tsy tena tratraran'olona firy intsony. Nanomboka tamin'ny 3 folakandro tanoany kosa ny tanjotra namonjy ny kianjany 13 Mey toy ny fanaony ireo mpanao fihetsiketsehana tariny solom-bavam-bahoaka ny fanovana. Nanomboka omaly ny toy androany ihany koa ny fisina andia anjatovo na andia mpianatra ihany koa mamoaka ireo mpianatra mitovy amin'ny any an-tsekoly eto Andrenivohitra. Nisy tamin'ireo mpianatry ny lycée teto Andrenivohitra no voaterina averina nody androany maraina antony nandrasana izay fepetra izay ny fiahinan'ny ain'ireo mpianatra manoloana ny fisina andiana tanora mamoaka azy ireo any am-pianarana mba hanaraka azy ireo itokana raha araka ny loharanom-baovao marina. Manamafy ilazainy avy eo amin'ny ivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa malalaka amin'ny safidin'ny mpianatra mpampianatra saingy tsy tokony hanao sorona fiainan'ny mpianatra. Niaiky ny proviseur teto amin'ny lycée Nanisana fa misy mpianatra avy amin'izy ireo niaraka tamin'ireo tanora milanja ity banderole manonona ny anaran'ny sekoly ity. Ny fanazavana voaray an-trano no nahalalana fa misy andian-jatovo tonga teto nanararoatra ny fotoana fakandrivotra ny taomana ireo mpianatra nivoaka ny sekoly. Nanome toky ny proviseur fa tsy hisy ny taona fotsy ho an'ireo mpianatra saingy namafisy ny famiankina amin'ny toedrarà misy eto amin'ny firenena no iverenan'ny fianarana miloniny. Nangina tsy nahitana mpianatra ihany koa teto amin'ny lycée Rabe Arvelo androany. Adiny 2 taorian'ny fidiran'ireo ankizy no naverina nody. Izany hoe tsy nahatratran'izany izy intsony ireo andiana tanora saika amoaka mpianatra raha tonga teto an-toerana tokony ho tamin'ny 10 maraina araka ny fitantaran'ny loharanom-baovao. Fantatra kosa fa amin'ny alatsinainy vao iverina an-tsekoly indray ireo mpianatra. Antony fiahina ny ain'izy ireo araka ny fanazavana voaray an-trany. Androany ihany koa dia nisy andian-jatovo tonga saika hamoaka ireo mpianatra tetsy amin'ny sekoly SK Tanimena. Nisy mihitsy ny torabato sy fikasana hamaky ny vavahadin'ny sekoly. Tsy naomby anefa izany ka nitohy hatrany ny fianarana. Manoloana izay tranga rehetra izay nanamafy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa tsy mpianatra velively ireo andiana tanora manan-kirotana isaky ny sekoly. Nantitra terin'ny tompon'andraikitra ihany koa fa malalaka amin'ny safidiny ny mpampianatra saingy tsy tokony hanao sorona ny fianaran'ny mpianatra. Nanambara ny tompon'andraikitry ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ankoatr'izay fa vonona andray fepetra entitra izy ireo mba hitohizan'ny fampianarana milaoniny. Manoro izay rehetra izay dia namoaka fanambarana ny prime ministre lehibe gouvernement tsy eviny tamin'izany fa ny fahalalana ny fanajana ny fahalalany hafa ny tokony ho zava-dehibe eo ihany koa ny fanajana ny tena lalana manan-kery. Nambaran'ny prime ministre fa andraikitra ny tsirairay ny mijery an'izay rehetra izay ary ny fotoanam-panjakana koa dia miezaka foana manao ny tandrify azy.
tsy tombontsoa fitondram-panjakana ny isin'ny raha mandrika eto Madagasikara ary ny tsy isiany zany no fanodrinay raha mbola azo atao satria malagasy ray sy malagasy reny isika tsirairay avy tsy tokony isy zany fampiasan-kery izany ka oka ny tsirairay mba hatsapatena amin'izay tandrify azy mba hanady izay fahalalany hafa izay. Vaovao manodidina izay hatrany miantso hatrany ho an'ny fitoniana sy ny tsy anekena ho atao fitaovana politika ny sojabe vaovao faritra Androsy Sofia tao Tomasina Androany ary itsika tahaka izao ny fanambaran'izy ireo. Ny zanaka ny tiliara fa tsy hiditra amin'izany fampitaritariana amin'izany resaka grève zany ao amin'ny faritany Tomasina ka izay ny soloanay tegna eto izay solotegna ny agnatin'ny fikambanany Andriamo izay soloanay tegna ny tangalamena rehetrarehetra eto fa dia tokony tsy hisy ao amin'ny faritany Tomasina zany ady anapotika zavatra indrindra moa fa ity tanjony amin'ny fanamboarana ny porony Tomasina ity zava-dehibe ho anay Tamatavy io ka kosa mba mangataka ny zanaka malagasy sy ny zanaka indrindraindrindra zanaka amin'ny Tomasina fa efa be ny zava-bita efa be ny ady izay lasa tany ka tsy nampanjary antsika eo amin'ny zanaka amin'ny Tomasina. Ny teny mivoaka ny Tomasina amin'ny agnarany mivoaka ny Tomasina dia mba tsy hisy ny korontana ao satria raha vao misy korontana ao dia fandrobagna ny zava-bita no misy ka zay zavatra zay tsy kenay satria potiky ny zavatra ny fanagnan'ny olona rehetrarehetra amin'ny Tomasina. Ankoatr'izay dia nitoehatrany ihany koa ny fitokonana eny anivon'ny sampandrarany fananantany. Nanidiny birao fiasany ihany koa Androany ny sampandrarany fananantany eny Alasora niverimaina avokoa noho izany ireo rehetra nanandrara teny toerana satria fona tanteraka ny birao teny toerana ary mitatra ny antsipiriam-baovao i Sonia Andrenirina sy Kasambola manana. Amin'ny folo ramaraina tokony ao anatin'ny ora fiasana tanteraka. Saingy midy avokoa ny birao ary mikatona ny vavahady fidirana eto amin'ny sampandrarany fananantany teto Alasora. Niverimaina avokoa noho izany ireo rehetra nanandrara tetỳ anivon'ny sampandrarany fananantany. Ankoatra ny teto Alasora dia mbola nanakatom-baravarana ihany koa Androany ny sampandrarany fananantany tetỳ Anosy. Ireo mpiasa izay nilaza fa tsy hiverina anio ny asany raha tsy mametra-pialana ny filoham-pirenena. Mikasika ny famoahana mpiasa isaky ny ministera izay ataon'ireo solombavambahoaka amin'izao fotoana io, indrindra fa ilay nitranga omaly teo anivon'ny ministera ny fambolena Anosy dia nomaria ny minisitra fa tokony hajaina hatrany ny fahalalan'ny avo na dia marina aza ho izy fa misokatra ho andrehetra ny ministera. Birao-mpanjakana ny ministera ny fambolena ary malalaka ho an'ny olona rehetra izay manana antony-raha atao ao anatin'ny ministera birao anay misokatra ho an'ireny olona ireny. Raha ny fahitako an'ilay olona teny maly dia tsy manana antony-raha atao ministera izy. Dia gaga ihany eo inona moa zany ny atongavany eo iakarany hatrany amin'ny birao rehetra anakotabaina an'ireo le mpiasa izay manao ny asany am-pilaminana. Dia hoy zao hoe efa angamba efa ao anatin'le sehatra anankiray izay fanotohinana ny fahalalan'ny hafa ny zavatra nitranga omaly. Ho an'ny Androany nilamina ny teto anivon'ny ministera ny fambolena samy nanio ny asany avokoa ireo mpiasa isan-tsokajy. Androany koa dia nanao fanambarana ireo mpitandro filaminana manazava ireo fepetra ho raisin'izy ireo amin'ny fiarovana ireo toerana saropady. Marina fa tafiditra ao anatin'izany toerana saropady izany ny fananana iombonina. Indro rahantsika ary ny fanazavana. Alohan'ilay fandraisana fandalovana amin'ireny ministera iny izay toerana saropady dia ny ministera ny fiarovam-pirenena ohatra raisina dia ministera manana ny sapany manokana satria toby miaramila le izy. Dia ao anatrehan'izay zany dia efa misy marika ivelany apetraka ahafantarany tsirairay fa toerana saropady ny ministeran'ny fiarovam-pirenena amin'ny alalany fametrahana fanion rouge raha fanion lamba menamena zany sy ruban rouge izay ho apetraka satria tsy hanina fotsiny amin'ny fizotrany raha eny velany zany ministera fa mandray ny fepetra ny fanandrify amin'izay mba hifampitaizana sy ilazana miloha ny zavatra efa iomana ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Rehefa mpitandro ny filaminana tsy afaka miaro intsony ny toerana misy azy afa-tsy amin'ny alalan'ny fampiasan-kery ny fampiasana ny fitaovana ampelantanany dia tsy maintsy miaro izy hatramin'ny farany.
rehefa ny mpitandro filaminana mahatsiaro voatohitoy amin'ny alalan'ny fampiasan-kery zay ataon'ireo olona any amin'ny andaniny zany dia tsy maintsy misy fiarovan-tena voalazany lalàna ataony mpitandro filaminana fiarovany tenany amin'ny alalan'ny légitime défense zany mba ahafahandrareo miaro tena dia misy ny fampiasan-kery araka izany ary tsy voararany lalàna zany mariana fa ho fiarovana izy ireny ireo tombontsoim-bonana fiarovana izy ireny ireo faritra voalaza fa faritra momofady toy ny hoe faritra mena moa zany matetika afantarantsika azy zay tinay songadiny eto no vitsivitsy amin'izy ireny iverina fa mamofady raha ny banky foibe ny Madagasikara no voatohitoyny ny toerana famatsiana herinaratra ny voatohitoyny sy ny maro hafa rehetra toy ireo lapa misy manamarika ny fandrianam-pirenena no voatohitoyna idirana amboletra indrindra koa fa ireny toeram-piasana maro isan-karazany ireny izay ahafahany desiny maro misitraka ny makasika ny antom-pisiny amaho-pirenena azy eo amin'ny lafi ny toe-karena kosa dia eo an-dalam-pia iriny Madagasikara ankehitriny miezaka mampiroborobo ny asany ny sehatra tsy miankina na dia eo aza ny toedra raha-pirenena hatreto dia mbola azo ambara fa miabo ny toe-kareny Madagasikara noho ny fisian'ireo tsenam-barotra ivelany ho ny minisitra ny varotra nanatina mpandraraha maromaro androany Jery Edouard sy Misa Razafinjatovo. Mbola miarina taorian'ny krizy izay nandalo farany teo ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara tsy kelikely saingy efa mandeha ny tsidika orinasa mpanamboatra ranom-boankazo zay tanora avokoa no miray ombinantoka ao anatiny tamin'ity taonty no nitsanganan'izany orinasa zany dia nalefanay moa zany le izy taraha facilité bien tokoa ny IDBM zay tonga dia any guichet unique tonga dia any micréer entreprise zay ataonay hoe moramora ihany no créan'ilay izy teo dia so 4 jours le izy dia efa mivoaka dia le fond anay zany dia tsisy hoe financement viany ivelany tsisy namome vola fa ny anay izay telo ihany nanao an'ilay izy ranom-boankazo vita amin'ny paoma no tsinjarain'izy ireo misy nilay asa paysagiste ihany koa ny créenay le izy avy amin'ny hoe eto Madagasikara mila créer zany dia hoe mba tsy hoe miantehatra amin'ny grande entreprise sy ny entreprise any ivelany foana fa micréer mba créer richesse zany ho an'ny orinasa malagasy mampiroborobo ny sehatra ny fiarina sy ny famoronana orinasa ny famarinan-toerana ankoatr'izay vao namoaka rindram-baiko na logiciel afaka manome taratra ny mety ho fivoaka ny carreau izay hovidiana ity tranombarotra iray ity tsy masakana ny fanamboarany trano ny toetra raha izay misy ankehitriny izy ireo hatreto aloha tsy dia misy fiatraikany firy dia inonay hoe itoy ohatr'izao ihany zany le fanjifan'ny olona le vokatra ao aminay ny asa moa iny amin'ny fanaovana trano hoe raha andrehetrehtra malala hoe rehefa manompoka iny dia tsy maintsy faranana dia tsy maintsy any amin'ny finition zany ny efarany ny trano koa zavatra anankiray goavana be satria ny trano atsangana dia lovainy ny taranaka faramandimby zany hoe tsy raisitsika moramora mihitsy le izy dia alao zany manao zavatra tsara indray mandeha mba tsy hanenenana rehefa anyarina hatreto mbola azo ambara fa miabo ny toe-kareny Madagasikara noho ny fisian'ireo tsenam-barotra ivelany hoy ny ministry ny indostria fa tsy mitsahatra mitombo ny exportationtsika raha makany amin'ny vondrona européenne sy makany États-Unis izany moa zany dia vokatry ny fiverenantsika amin'ny ordre constitutionnel izay nosokafan'ireny aboary eny indrindrandrindra ary ihany koa miezaka izay nataony fitondram-panjakana izay excédentaire betsika amin'izao fotoan'izao izany nefa tsy midiky zany fa hoe tsara ny fifandraisana amin'ny firenena hafa fa raha oharina amin'ny Chine kosa dia déficitaire betsika satria be da be ny fanafarana ary ohatran'izay koa ny amin'ny Inde tsy tokony ho voelingelin'ny korontana kosa nefa izany raha ny resaka ny fanaovana tamin'ireo orinasa sy mpandraraha izay natonina iatokely anatin'ireo dokam-barotra vitsivitsy ireo tsika dia iverina eto indray manasanao anaraka hatrany ny akotoy telome ny androandroany andro ankalazana ny andro eran-tany ho an'ny fahalalany asa fanaovan-gazety tany Tomasina no nanaovan'ny fankalazana ofisialy ho an'ny teto Madagasikara no voaboasina tamin'izany ny zon'ny mpanao gazety amin'ny asa nambara tamin'izany ihany koa ny toerana misy any Madagasikara eo anatrehan'izao tontolo izao eo amin'ny sehatry ny fampahalalam-baovao mitaitra amintsika ny vaovao Rodin Menjanahary
Notanterana teto amin'ny renivohitra mifaritra Atsinanana ny fankalazana ny andro manery tany ho an'ny fahalalana amin'ny asa fanaovan-gazety, médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir. Io no lohahevitra niraisin'izao tontolo izao hoentina amin'ity fankalazana ity. Raha ny fanazavana, isan'ny arofanina mihazona ny fitondrana tsy hibreka ny asa fanaovan-gazety ary isan'ny fenitra hotratrarina izany raha ny fanazavana ministra ny serasera. Dia ny gazety na tsoratra na ambara na tsara na amin'ny tambazotra serasera ny fitsarana ary ny tantanalana dia ireo no arofana aorika mba tsy borosara ny fitondrana kanao amin'ny fitondrana zavatra tsy manaraka ny lalàna. Samy manana ny heviny ireo mpanao gazety tonga teto Toamasina. Misy ireo milaza fa malalaka ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Porofiny izany ny fahalalan'ireo olona maro maneho ny heviny amin'ny onjam-peo sy fahitalavitra misy azy. Misy kosa nefa ny milaza fa mbola tsy malalaka velively izany. Raha amina manokana zany misy an'ilay fahalalan'ny mpanao gazety reto Madagasikara noho izy afaka maneho no heviny eny amin'ny télé sy ny eny amanjery amin'ny gazety an-tsoratra io na sur Facebook io dia misy an'ilay izy fa na dia zany na tsy zany hita fotsiny hoe tsy mivelatra amin'ilay tokony hivelarany tsara ilay asa fanaovana gazety eto Madagasikara. Azon'izany hoe tsisy fahalalana ihany ilay izy satria raha hoe tena misy fahalalana ny asa fanaovan-gazety dia tsy hoe vontrina na atoko politika hiezaka hitazona le fahalalana le mpanao gazety ohatra hoe misy marina tokony avoaka nefa satria izy vao fehan'ny mpitarika mpitondra politika anankiray na hoe atoko politika anankiray dia tsy afaka hamoaka an'izay tena marina izy fa tsy maintsy hoe miezaka manarotsarona izay zavatra. Raha ny vokatra nomen'ny RSF na ny Reporters sans frontières tamin'ny taona 2014 lasa teo niakatra teo amin'ny laharana fa 450 amin'ny firenena 20 Madagasikara amin'ireo firenena mamela malalaka ny asa fanaovan-gazety. Raha tsy ahivina mantsy tany amin'ny laharana fa 70 no nisy an'i Madagasikara 5 taona lasa izay. Tany Madagasikara nampetezamita dia tany amin'ny faha-20 tanoany na 70 tanoany eo amin'ny firenena 20 lalana misy azy. Fa raha isika tamin'ny taona 2014 dia lalana fahenina amin'ny 50 Madagasikara. Hetsika maro no entina nankalazana izany andro maneran-tany amin'ny fahalalana amin'ny asa fanaovan-gazety izany. Misy ny fanokanana ny vato fehizoro ho an'ny mpanao gazety, ny tota amin'ny fampirantiana ny tantaran'ny gazety sy ny fahitalavitra teto Madagasikara izany, ary nisy ihany koa ny ady hevitra momba fahalalam-pitenenana izay notanterana. Fa manipedy ny fitaterana kosa indray eto an-drenivohitra. Ny valin'ny fangatahany ponina ny andraisan'ny eo anivon'ny tompona ndraiky mpanjakana fepetra ny amerana ny hafainganam-pandeha ny fiara mivezivezy any amin'ny lalam-baovao Andotapenaka. Misy sasany amin'ireo mpampiasany lalana kosa nefa ny tsy mankasitraka izany. Andro vitsy lasa izay no nisina lozam-pifamoivoizana na hafatesana olona teny amin'ny lalam-baovao Andotapenaka. Nampisavorivory ny mponina teny araka izany ny zava-nitranga ka nandray fanapahan-kevitra ny teo anivon'ny tompona ndraiky mpanjakana ny anisy dongona mba amerana ny hafainganam-pandeha ny fiara mivezivezy eny. Nakasitrahany ireo mponina manodidina sy ireo mpamily sasany izany. Misy zavatra mahatsara azy ihany satria izao indrosan-kerinandro amin'ity misy aksida foana dia azon'ilay tômôbila zany mandeha mafy. Dia izay olona voadona le ohatran'ny hoe tômôbila mandona zany dia lasa mitsoaka daholo. Dia aminay mahavahany olonanay amin'ny mponina ety Akasina nisian'ilay doandaniny ety. Mety aloha amiko e satria ety mantsy mandeha mirila be mihitsy ny tômôbila ety. Nefa ty lalana ity koa nefa milafan'ny anankiray ohatran'ny karazana rokady zany hoe tsy azo andehanana mora. Kanefa le kasera zany ilaina ihany ka tena mamono olona fa eto zany misy olona miampita foana. Entsekilana nefa dia misy ireo mpamily no tsy mankasitraka izany. Avy loatra hoy izy ireo ka manimba ny fiara. Dia vitesse aloha tsara
tsara le café de vitesse fa avo be loatra le izy a dia mikasoka ny eo ambany eo ohatrany vao may mampiteraka embouteillage olona izy ho anay mpianatra zao dia tara foana zay zao fa ny ambodratrimy miala maraina be a dia misy an'ity dia vao may dia tara tena mitohanatra ry le izy dia ngamba mila tsy haiko raha tokony tsoahina le izy raha ny tena mariny zay dia mila ho anay mpitondra koa mila mitandrina ihany koa na izany azy. Marina ihany koa fa tsy misy ny takela-by sy mari-panondroana amin'ny tany natao mba ampiomana ny mpamily amin'ny fisian'ireto dongona telo ampihenana ny afainganam-pandeha ety amin'ireo kady ireto. Ho eny ampamarina indray tsika satria nesorony tolakandro io ilay vato iray atahorana iotsaka teny amin'ny fokotany tsy mialonjafy. Raha tsy ivona dia teny akaiky nyity toerana ity no nisian'ny trangam-piaraha-miomana fiotsahan'ny vato tamina trano maromaro ka namozana aina maro. Tena toerana nanatrika ny fanesorana ilay vato Raviny aina Andrianary sy Stéphane Rakotomalala. Anisan'ny toerana atahorana amin'ny fiotsahan'ny vato rehefa fotoam-pahavaratra ny eny ampamarinana sy ny manodidina. Fotoana foana izay no niotsahan'ilay vato be teo ampamarinana ka nahafatesana olona sy nahasimbana zavatra maro. Tao aorian'ny fanadihadiana nataon'ny lehibe ny fokotany sy ny sampandrarany fanajariana tany dia maro ireo toerana tokony hanesorana ireo vato hatahorana iotsaka. Isan'izany ny eto amin'ny fokotany tsy mialonjafy izay nesorana io tolakandro io. Tsy nisy ny natahorana tamin'ny fanalana ilay vato satria tsy nisy ny fitrano ny manodidina. Fanombohana ihany ny androany. Tanana teo anivon'ny ministera ny aménagement ny sapeur pompier satria ireo zany tena ataontsika teknisianina zay masaza nanao an'io dia naka-pamaky vato tsika mpamaky vato amin'ireo iteria antsobolo ireo nisany nakana atao anatin'izay dia efa point telo no afaka atsika zay no fanomezan-tanana atsika atao anatin'izay hitanareo io le izy hoe ohatr'izao ny zava-misy aty nateraky ny taona reny dia nateraky ny fahalovan'ny vato ny risque daholo dia mbola mitazona n'ilay arretena avoaka ny ministera hoe miatona daholo mihitsy ny permis de construire amin'ny faritra rehetrarehetra aty fa tsisy azo atao aloha ao anatin'izay. Ny lafin'ny teknika no andraikitra no raisin'ireo mpamonjy voina amin'ny mety zavatra hitranga mandritra ny fanalana ilay vato mety hiteraka loza hafa indray. Efa tamin'ny ren'le vato be nenjera teato reny fa tonga tao aminay ny fitarainana dia iny moa tonga dia akarinay amin'ny ambaratonga ambonimbony dia nanomboka tamin'izay no fansahana tety amin'ny nanao descente tety zany zay dia nandritra an'izay amam-bola an'izay no nanaovana ny dinika nanaovana azy dia ny teknika moa dia tsisy afa-tsy ro tady hitanareo ireo zany ny ezonana azy zany hoe zay zany sécurisé an'le vato fotsiny tsy tonga dikidiky bolongany be fa mpamaky vato no namatana motika azy dia ny zara efatra dia lasa ao ambany eo zany izy efatra. Araka ny nambaran'ny lehibe ny fokotany tsy mialonjafy ny valy ihany fangatahana izay nataon'izy ireo ary afaka ia amin'ny loza mety hitranga indray. Zay fa afaka somatsara izy io dia sorana somatsara izy fa dia misolo tena ny fokon'olona moa fa efa ny telefona toy daholo izy rehetra hoe afaka matory tsara ve zay président raha alina dizako hoe matony somatsara ianareo fa afaka iny zavatra io. Marihana fa mbola ho maro ireo vaty ahina iotsaka no esorina amin'ny toerana tena atahorana eny amin'ny faritra ampamarinana sy ny manodidina efa misy fipetsany raisina mba hamindrana toerana ireo olona tena voakasika izany. Eo ampejy ny fialam-boly kosa manodidina ny sarimetsika. Manamontsana tary marika maromaro ilay horonan-tsary Avengers Infinity War maneran-tany ny lazan'ity horonan-tsary metsika ity ary dia tsy latsa-danja tamin'izany isika teto Madagasikara mamintina ny lazan'ity horonan-tsary ity amintsika ny fanadihadiana entiny Rijatahina sy Doda Rajarinjato. Avengers Infinity War no horonan-tsary fahatelo ao anatin'ny Avengers navoakan'ny Marvel. Nampipoaka taremarika maro anefa ity Infinity War ity nivoaka ny herinandro lasa teo. Atao Frantsa, atao anatin'ny 5 andro nivoahany fotsiny dia efa ray faingo valo tapitrisy nisan'ny mpijery tonga. Ça fait plus d'un an que je voulais vraiment voir ce film, alors je me suis dit je prends la première séance. Izy ihany koa no voaositra horonan-tsary voalohany nahasarika olona betsaka indrindra tao anatin'ny faran'ny herinandro iray. 500 tapitrisa dolara mahery io no vola nampidiriny tao anatin'ny zoma hatramin'ny alahady teo tany Amerika fotsiny io taremarika io.
Nivoaka saika maneran-tany iny faran'ny herinandro iny ihany koa nefa horonan-tsary io ary mbola izy ihany koa no horonan-tsary be mpijery indrindra maneran-tany tao anatin'ny faran'ny herinandro. Fantatra fa mbola ho maro ny taremarika ho montsaniny ity sarimihetsika ity satria ireo taremarika rehetra ireo dia tsy mbola misy ny avy any Chine. Mbola ny 12 Mey ho avy izao mantsy vao hivoaka ny Chine, firenena be mponina indrindra ary mampiova foana ny taremarika ny isan'ny mpijery ity horonan-tsary Avengers fahatelo ity. Teto Madagasikara dia iny faran'ny herinandro iny ihany koa no nandefa azy ny plaza Ampefiloha, feno tanteraka avokoa ireo toerana nandritra ny fandefasana azy. Folo taona no nanomana ny Joe sy Anthony Rousseau mpanantontosa ny Avengers Infinity War izay voalaza fa anamarika n'izao tontolo izao eo amin'ny sehatry ny sarimihetsika. Tsy vita ny nahasarika olona tokoa mantsy ny Avengers fa ireo izay nahita rehetra dia nilaza fa afa-po avokoa. Tsy mbola misy ny tohino izy ireo. Atao ihany koa ireo tohina tanteraka, misy aza ny latsa-dranomaso mihitsy. Tena be loatra ino ahy. Mila mahita vao mino. Tsy eritreretinao izy etranga eo. Je pensais pas qu'à ce point-là, ils oseraient aller jusque-là. Choquant. Voilà, il n'y a pas de mots. J'ai adoré. Ah, c'était super. Ankoatra ireo mpijery tsotra dia niarana anaiky ihany koa ny mpanao gazety sy ny mpandinika ny sarimihetsika fa tsara ary miavaka ity Avengers Infinity War ity. Tsy ho fantatra izay tsy mbola nahita ny fihetsepo nahazo ireo mpijery sy ny mpanao gazety na anatrika ny horonan-tsary io. Raha te hanaraka ny sarimihetsika miteraka resa be eran-tany amin'izao fotoana dia tsy mbola tara, misy ny fandefasana izany farany eny amin'ny plaza ny sabotsy izao amin'ny 10 maraina sy amin'ny 2 tolakandro. Eny amin'ny plaza indray fotoanantsika izany ny sabotsy ho avy izao fa maresaka-pirenena indray. Ny trangana loza voajanahary tany Inde androany olona manodidina ny 100 no namono ainy vokatry ny tafiotrana fasika ny seo tany toerana mbola ina tombo ny antotanisa raha ny nambarany mpamonjy voana. Ity no tafiotrana fasika nafatotolona be indrindra tany Inde tao anatin'ny taona maro. Olona manodidina ny 100 no namono ainy, nitsokatra amin'ny 30 kilometatra isan'ora ny rivotra, ny fangaro fasika ary nandrava izay rehetra sendra ny lalany. Hazo tapaka, rindrin-trano ny rodana, pilona ny anjera, ireo no hita teny an-dalana rehetra teny. Toerana roa no tena voakasika tamin'izany, tany Uttar Pradesh no nahitana olona 520 namono ainy, raha toa ka 330 no tao Rajasthan. Efa nahitana tranga toy izao tany Inde, saingy tsy nahitana vokatra goavana toy ny amin'izao, raha ny tatitry ny mpamonjy voana dia mbola mety hitombo io atotanisy io. Pourrait survenir au cours des 48 prochaines heures, avertissent les météorologues. Ireny vaovao azo natolotra ho antsika ho an'ny androany songadina ihany koa fa mbola itony fandarana aorian'ny dokam-barotra izay ireto indray no miandry ianao. Mandray ny andriamy fafito ny festival Arundi izay tanterahana amin'ity herinandro ity eny amin'ny toerana maromaro izay no isongadina ao anatin'ny zanam-pandaharana ho aiza. Teny matsikaiky no lazain'ny filoha Macron nandritry ny dian-tany Australia no entina ao anatin'ny hafakely. Ireo rehetra ireo no entina aminao anatin'ny tapany faharoa iarahana amin'ny andro lalaina sy Gottlieb ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa indray.